Raikitra ny dorokodiarana sy fidiran-dalambe teny sabotsy namehana noho ny fahatapahan-jiro izay tena tsy nahafalin'ny vahoaka teny an-toerana teny. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza adino ny milaiky ny vidéontsika ary tsy arovoantrano ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro. Tsy ampendrena moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono namantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tena ko amin'ity androandroany ity araka an'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny olany délestage ny sabotsy namehana no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Tosika rakolona mitohy hatrany ny fanampina izay voarain'ny rakolona izay vadiny mendrika mifonja eny an-tanimora noho ndraraha fanapozinana ara-tsakafo teny Ambohimalaza. Roa tapitrisa ariary indray no azony avy amin'ny razanakoto izay malagasy tsara sitrapo mba hanampy rakolona amin'izao olana izay menjady aminy noho ny vadiny izay voendrikendrika tamin'iny resaka fanapozinana ara-tsakafo izay niseho teny Ambohimalaza eny. Midika izany fa tena maro ireo olona izay miantra ny rakolona amin'izao fotoana izao ary izay no mahatonga ilay fitenenana hoe manaova ny tsara hatrany fa ny tsara tao dia levenam-bola fa ny ratsy atao dia sazy miantona. Mahajanga indray voasambotra ireo mpamaky trano gaigilahy. Olona 7 anaty tambozotran Jolahy izay mpamaky trano sy mpanao herisetra no voasambotry ny polisy pirenena. Tratra niaraka tamin'izy ireo ny fitaovana fampiasaindry zareo toa antsy baramina ary nisy entana halatra ihany koa tamin'izy ireo. Ny 9 septambra teo no nanomboka ny opération izay fisamborana rehefa nahazo ankom-baovao avy amin'ny fitarainan'ny mponina sy ny fanadihadiana izay nataon'ny polisy pirenena tao Mahajanga tao. Ny vokany dia izao voasambotra izao ireto olon-dratsy izay mpambotry fiarahamonina mampahita faisana ny vahoaka eny amin'ny fiarahamonina noho ny halatra sy ny madinidinika izay. Dika izany fa tena manao aintso zavatra ny mpitandro filaminana mba hamongorana hatramin'ny fakany ireo tambozotran Jolahy indrindra fa mba hampandry fahalemana ny tany manoloana an'izany rehetra izany. Na dia miezaka aza ireo olon-dratsy izay manao ezaka etsiroa amin'izay halatra madinidinika izay dia tsy miravoravo tanana ihany koa ny mpitandro ny filaminana fa dia mandray ny andraikitra izay tandrefy azy ireo amin'ny famongorana hatramin'ny fakany ireo rehetra minia manao an'izay asa ratsy izay. Ny amin'ny mahakasika mpanolotsaina ny tanàna sy ny solombavambahoaka avy amin'ny fanoherana indray tonga nametraka fitoriana teny amin'ny tribunal Enosy saingy tsy voaray ny taratasy noho tsy fisiany mpiandry raharaha tany an-toerana. Tonga hametraka fitoriana teny Enosy ny mpanolotsaina ny tanàna sy ny solombavambahoaka avy amin'ny fanoherana tamin'ity herinandro ity noho ny zavatra izay nitranga tamin'ireo mpanolotsaina roa i Baba sy Clémence. Ireto farany izay tratrany tsy fahasalamana sy manaraka fitsaboana amin'izao noho ny herisetra nandritra ny fisamborana azy ireo teny Analakely. Mitory ny filan-kevitry munisipaly izy ireo noho ny tsy fiarovana ireo mpanolotsaina natao sambo-dokotra teo ampanantenterahana ny asany. Nametraka plainte contre X koa izy ireo ho an'ireo izay lazaina gros bras nanao ny fisamborana azy ireo sy ho an'izay nanome baiko. Ao ihany koa ny fitoriana ny sekretera-mpanjakana mididiny gendarmeria sy ny filaminana anatiny. Takiny izy ireo ny famerenana amin'ny tompony ireo fitaovana nogazany mpitandro ny filaminana sao isy olona hampiasa sy hiketrika zavatra hafahafa indray. Isan'izany ny finday misa 3 any Albara Kotorso. Nambaran'izy ireo fa tsy voaray ny taratasy izay fitoriana noho ny tsy fisiany mpiandry raharaha ao amin'ny fitsarana tamin'ny andro ny sabotsy iny. Efa raharaham-pirenena izy ity ary andraikitry ny rehetra fa tsy mijanona amin'ireo mpanolotsaina ireo intsony hoy ny fanazavan'izy ireo hatrany. Midika izany fa tsy hemotra izy ireo amin'izao tolona izay efa natomboka izy ireo izao ka dia ho hitantsika eto izay ho toy ny izay tolona ho ataon'ireo mpanositra ireo manoloana izay fitakiana etsiroa izay. Anteny mirandoholona indray nosoloina ny talenty fiarovana. Ny kolonely Randrianarivelo Jean-Élisée no voatendry ho talenty fiarovana eo anivony anteny mirandoholona izay solon'ny kolonely Andriamfidisoa Deranjanahary José Yves izay voalaza fa voatendry hisahana andraikitra hafa tamin'ny zoma 20 septambra 2024 teo no vita ny famindram-pitantanana teo amin'ny Zoroa Tonta. Nilaza io talevo vaovao io fa vonina hiaro ny lapany anteny mirandoholona ny ain'ireo loholon'ny Madagasikara sy ny mpiasa ary ny fitaovam-panjakana ao amin'ny androm-panjakana io.
ka dia mirary azy hahavita be amin'izao a andraikitra vaovao zay sahanin'izao a ary aingania mba hitondra fiovana lehibe ity olom-baovao a izay sahan'andraikitra vaovao ity. Pilôna sabotsy namehana indray a raikitra ny fihetsiketsehana noho ny jiro tapaka lava izay efa tena mampiaiky ny mponina any an-toeranany. Adinenina eo isan'andro a ny fahatapahan'ny jiro. Faritra hafa eny an-toerana efa 2 andro no tsy nandeha ny jiro. Raikitra ny dorokodiarana eny sabotsy namehana nandritra izay hitsiketsika nataon'ny mponina izay voalaza fa noho ny fahatapahan-jiro tsy misy farany mo no antony nahatonga an'izay a dorokodiarana izay. Leo jiro tapaka izahay miala rehefa tsy mahavita hoy ireo mponina teny an-toerana teny. Tsy nisy niala mihitsy ny mponina nandritra n'iny omaly alina iny a noho ny grevy jiro tapaka izay. Feno kodiarana mirehitra ny sampana misa 3 any an-toeranany nandritra izay fotoana izay. Sady migrevy no mibalina ny olona averen'ny jiro ho hiatrany izy ireo. Midika izany fa tena leo tanteraka ny mponina noho n'izao a fahatapatapahan-jiro lava izay tsy misy fiafarana izao a ary hita fa tena mbola tsy misy vahaolana ity resaka jiro tapaka lava ity a fa dia mandeha partour isaky ny quartier izany a ity fanapahana jiro ity ary samy misitraka an'izay fahatapahan-jiro zay avokoa ny rehetra araky n'izay a filaharany fahatapahan-jiro zay a ary hita manerana ny Tananarivo mo izay fahatapahan-jiro lava izay. Na any ambany tanàna izany na amin'ireo faritra izay lazaina hoe an-tanan-dehibe ao an-Tananarivo ao a dia samy misitraka an'izay fahatapahan-jiro zay avokoa ny rehetra amin'izao fotoana izao a ary efa manomboka zatra an'izay jiro tapaka lava izay moa ny vahoaka ka izay no antony mahatonga ny sasany mbola mitroatra noho ny jiro tapaka ary ny sasany kosa efa tsy mitroatra intsony a satria efa nahazatra izay fahatapahan-jiro izay. Ka dia mankahery ny vahoaka ao an-Tananarivo renivohitra sy ny manerana ny nosy izay misedra an'izay a fahatapahan-jiro lava izay a ary mankahery ihany koa ireo mpandraharaha izay misehatra amin'ny herinaratra ao Madagasikara ao fa tena hita fa tena mijaly ianareo reny a amin'izay tsy fampiny herinaratra sy fatapatapahan-jiro zay. Ny jiro tapaka lava fa ny faktura dia miamitombo ihany ny faina isam-bolana izao. Izay no mazaka azona rozy tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy soratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrano miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa neto isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.